Ampanajana indray itoko klasy itoko avy ny tsy tiako ny toko atranao amin'izao takarivany hatalata izao. Manasanao ampanajana araka izany izay eto amin'ny fahita lavitra madv anaraka hatramin'ny farany vao izay voangona tamin'ity androany ity. Tontolo ny sosialy avy hatrany dia idirantsika avy hatrany. Raha fiakaran'ny rano no tena namely teto Andrenivohitra, manjaka kosa ny ahitany any amin'ny tapany atsimo ny nosy any. Vokatr'izany ary dia mahazo vana ny any an-toerana ny mosary amin'izao fotoana izao. Mosary ny any Atsimo Nosy, ny distrika amin'ny Benenitra, Amboasary Atsimo, Bekily, Ampani, Beroro, Tsiombe ary Ambovombe izay ao anatin'ny faritra Nosy sy Androy no tena hiaran'ny kereny mponina. Maina ny tany, tsy misy mivokatra miakatra, sarotra ho an'ny mponina ny mahita sakafo arapaka amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Bekily, ny komuna 7 any toerana izay ahitana mponina mihoatra ny 4 dia sahirana avokoa ary hiarany tsy fampisakafo. Raha nitaritra ny solombavambahoaka avy any toerana dia efa nisy mihitsy ny ainana fohy noho ny mosary. Noho tsy fahatongavan'ny ranonorana nanomboka tamin'ny lohataona ka hatramin'izao. Amin'izao vao azo lazaina fa misy orana kely. Fa ny zavatra tena olana zany fa tsisy zavatra sakafoaniny vahoaka anatin'ny 7 kominy anatin'ny distriktin'ny Bekily ny any amin'ny faritra misy anay. Fa ny zavatra sakafoaniny dia misy zavatra atao hoe sosa, hadina eny anala zany, fangitra hadina eny anala zany, raketa, ny raketa mbo tsy masaka amin'izao nefa io no fandravan'ny olona atao sakafo. Ilaina ho ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena amin'ny sahanany faritany Toliara, Andriamatoa Elson Brisson ny vahaolana maharitra mba tsy hiverena mosary amin'iny ilany Atsimo Nosy iny. Tokony hisy ny vahaolana maharitra mba tsy hisy an'izany mosary izany satria tamin'ny fotoana ny filohan'ny Zafalibert dia efa nisy ny SOS tany Atsimo dia amin'izao fotoana izao miverandray izy ity. Raha tena ala 99% ny vahoakan'ny Bekily, zany hoe ny distriktan'ny Bekily no voamafy amin'izany resaka kere na mosary ny azo lazanantsika aminy. Dia misy fahavoazany koa ny tapany avaratra ny distriktan'ny Amboasary. Torak'izay koa ny tapana Atsinanana ny distrika ny Ampani ary ny distrika ny Benenitra. Ireo zany ny distrika anisany voamafy amin'izao fotoana izao. Koa eto zay dia manaitra ny exécutif zany hoe manaitra ny mpanatanteraka izay solombavambahoaka hijery akaiky dia akaiky izany fahavoazana ny malagasy toantsika zany. Dia indrindra ny filoha ny Republika ny Madagasikara satria izy no nifidin'ny vahoaka malagasy hiahy ary tokony hanampy isaorana ny fanampina zay fa natao ny fitonam-panjakana nisy ny iraka nalefa ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny BNGRC fa dia nazanaty zany alefa dia tsy vahaolana maharitra izany zavatra izany. Olona anetsy niaraka ny fanazavana ny tratra mosary ary ahina ny taran'ny olana amin'ny distrika hafa ivelan'ny faritra Androsy Anosy. Anisany ahina ho tratra mosary ihany koa taorian'ny fandalovan'ny Tresida any Farafangana.